Manolotra ny araba toko klasy toboko vavy ary ampitsikina no hitsidiana ny tokantranonao tonga soa ato anatiny gasy mafoaka. Gasy mafoaka dia fandaharana natokana ampisongadinana ireo kintan'ny malagasy, na resaka fandrarana io na resaka fanatanjahantena io, na resaka ara-tsiansy io, na resaka amin'ny lafiny rehetra dia hoentintsika ato anatin'ity fandaharana ity ireo malagasy izay mamiratra araka ny anarany hoe mafoaka. Androany dia tantely Andriamampianina no vahintsika. Izy no voalohany teto Madagasikara ary solon-tena hitondra ny voninahim-pirenena ny Dakar ny Senegal amin'ny alakany misy izao. Inona no nataony? Nitondra vokam-pikarohana ao anatin'ny 3 minitra ao anatin'ilay fifananana iraisam-pirenena antsoina hoe ma thèse en 180 secondes. Ny mampiavaka ny thèse izay fanao andavanandro maharitra 30 hatramin'ny 5-7 minitra, ity ma thèse en 180 secondes ity indray dia ao anatin'ny 3 minitra monja no anloranao ny vokam-pikarohana. Ny mombamomba ny tantely, ny dingana lolalovany ahafahan'ny solon-tenan'ny malagasy any Dakar Senegal amin'ny alaka misy hoavy izao. Izay no arosanao ato anatin'ny fandaharana androany. Izy no tantely Andriamampianina, mipetraka eny Ambotrimanjaka, nianatra manokana momba ny taranja farmakôlôjia, izany hoe ny hay fanafody eny amin'ny Université n'Antananarivo, nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Izy no vehivavy mahery tafavoaka voalohany tamin'ny fifaninanana ma thèse en 180 secondes. Ma thèse en 180 secondes, izany hoe io fifaninanana io moa zany dia natao hampahafantarana ny vokam-pikarohana ho an'ny olon-tsotra. Izany hoe raha olona tsy voatery hoe siantifika na maharaka ny zavatra nianaranao na nataonao dia afaka mahazo an'izany vokam-pikarohana nataonao izany. Izay zany raha bangona tokana le fifaninanana ma thèse en 180 secondes. Efa nisy efa ela ny fifaninanana iraisam-pirenena ma thèse en 180 secondes, saingy vao andiany faharoa kosa izy ho antsika eto Madagasikara. Nandalo dingana maro tantely vao tonga amin'izao toerana izao. Misy tokoa ny dingana na ahafahana nanatanteraka an'io fifaninanana io. Izany hoe ilay fifaninanana aloha dia eto koa azavaina tsotsotra natokana ho an'ny mpianatra chercheur na chercheur moa zany na mpianatra manomana doctorat na efa nahavita doctorat tamin'ny taona 2024. Dia nisy ny fifaninanana isaky ny faritra. Nisokatra ho an'ny taranja rehetra ity fifaninanana ma thèse en 180 secondes ity. Izy io zany dia natokana ho an'ny taranja rehetra. Izany hoe tena miparitaka tokoa. Ohatra za moa zany iny efa hoe farmakôlôjia, fa nisy ny nanao informatika ohatra, misy ny nanao sosiôlôjia, misy ny nanao agro, misy ny izany hoe ny taranja rehetra dia ataoko hoe presque nisy mpifaninana daholo. Cladogélionium madagascariense anti-inflammatoire, izay no loha-hevitra no safidiany tantely Andriamampianina tamin'ny fifaninanana MT 180 secondes. Le loha-hevitra aloha zany hoe fananinana izao no safidy an'le loha-hevitra dia ny atao hoe inflammation zany zavatra tranga iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Nataoko ohatra hoe voatsindro ny tsilo fotsiny ara ohatra dia efa afaka mivonto iny manaintaina. Dia ny olana koa zany ny fanafody matetika, ny fanafody anti-inflammatoire efa hita eny amin'ny pharmacie eny mpivarotra mahazatra, mivarotra fanafody mazava ho azy, dia matetika miteraka olana izy io eo anivon'ny vavony, izany hoe makarary vavony sy ny sisa. Dia rehefa nataonay ny fikarohana dia izay aloha anisan'ny zava-dehibe nafahana nanapirofo satria niainga tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana zany ny ainganay dia niporofona teo anivon'ny fikarohana eo anivon'ny laboratoire de recherche dia hita fa tena manana activité tokoa zany le zava-maniry io.
zay moa zany de ao amin'ny pharmacologie anay de mikasika indrindrandrindra ny resaka tontolon'ny zavamaniry amin'ny mahay fanafody anazy zay ny tena ataonay. De ny toerana nahitana an'io zavamaniry io de tany amin'ny faritry Diego, tany amin'ny toerana atao hoe Sajoavato no nangalanay an'ilay zavamaniry. Fa ny faritra misy anazy de amin'ny faritra avaratra iny zany misy anazy daholo. Doctorant Misa Valo ambin'ny folo avy amin'ny Université n'Antsiranana. Mahajanga, Toamasina, Antananarivo ary Fianarantsoa no nifaninana tamin'ny dingana famaranana nasionaly tamin'ny volana Jona lasa teo. Kandida avy amin'ny Université ny Mahajanga hitantely. Zay angambany de anisan'ny mety hoe fanontaniana petraky ny olona tokoa. De ny doctorat, za zany araky ny lazaiko teo hoe nianatra tao amin'ny Université Antananarivo, fa tamin'ny fanatontsanan'ny doctorat de nisoratra tany amin'ny école doctorale génie des vivants et modélisation zay an'ny université an'ny Mahajanga. De zay no nahatonga ana hoe misolo tena ny université amin'ny Mahajanga, ary zay de marika tokoa fa national ny école doctorale eto à Madagasikara. Zany hoe na mpianatra avy any Antananarivo ianao zany, na mpianatra avy any Toamasina, na mpianatra avy any Tuléar de afaka tsika moa efa ao anatin'ny système LMD tanteraka. De zay zany de tena manaprofo hoe tena misy le fifanakalozana eo anivon'ny université. Mpiara miombona antoka nikarakara ity MT 180 secondes eto Madagasikara ity moa ny AUF na ny Agence Universitaire Francophone aty amin'ny ranomasimbe Indiana, miaraka amin'ny masovo frantsay sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Dingana maro no tsy maintsy nolalovany tantely mialoha ary nandritra ny fifaninanana. Voalohany indrindra aloha zany vao hoe hanomana an'le concours de efa nirahana ny konokonona niaraka tamin'ny équipe de recherche hoe inona ny zavatra ho présentena mba ahafahan'ny be sy ny maro mahazo an'ny zavatra tiana ambara. De akoatran'izay moa zany teo amin'ny famolavolana le texte zay hozaraina ho antsika rehetra de nisy ny fanomanana ny rahana tamin'ny université tamin'ny nanomana ny régional, satria nisy ny fifaninanana teo anivon'ny université tsirairay aloha. Vita zay de rehefa tafakatra hiatrika ny national indray de nisy ihany koa ny fanomanana ny tohatrano ny fanomanana ny rahana tamin'ny AUF zao ohatra, ary nisy ihany koa ny faninanana teo amin'ny seho-antsehatra ny rahana tamin'ny compagnie miangaly théâtre. De reny zany zao anisan'ny zava-dehibe satria zavatra zaraiko zay tsy moramora ny miseho atsehatra zany, na hoe efa zatra ary ianao any amin'ny taranja misy anao, fa hafa mihitsy indray izy rehefa hoe zarainao aty amin'ny olona tsy naharaka ny zavatra nataonao na ny raha atao hoe amin'ny fiteny vahiny hoe public profane. Tsy mitovy mihitsy ny miprezante thèse mandritra ny 30 minitra toy ny mahazatra eny amin'ny anjerimanontolo sy ny hoe manolotra voka-pikarohana ao anatin'ny 3 minitra monja. Ny présentation amin'ny soutenance de thèse zany iny moa zavatra hafa mihitsy satria tena ny voka-pikarohana nataonao ray manontolo no hozarainao, ary iny zany tena amin'ny endrika scientifique. Miezaka ihany ianao zany manazava azy amin'ny fomba tsotra kanefa de tena mipetraka daholo ny inona daholo ny asany tanterahana, inona daholo ny vokatra azo ary de manazava tanteraka mihitsy zany ary ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 5-7 minitra eo matetika no fanatanterahana an'izay. De any amin'ny soutenance de thèse ny mpitsara de tena hoe scientifique daholo maharaka ny domaine misy an'ny mpandray anjara tsirairay avy. Fa tamin'ny fifaninanana ma thèse en 180 secondes de zay mihitsy moa zany le concours hoe fizarana ao anatin'ny 3 minitra tsy mihoatra na ray segondra ary hoe ahoana ny izaranao an'ny fahafahanao mamintina an'izay zavatra nataonao zay ao anatin'ny 3 minitra, kanefa mazava ho an'ny olona hoe nisy
lalana narana tao anatin'izay fanatotosana ny recherche rehetrarehetra zay. Na ny mpitsara aza dia tsy voatery ho siantifika toy ny mahazatra fa sokajin'olona samihafa tsy mahalala mihitsy ny pharmacologie. Raha tamin'ny fifaninanana nasional zay natao tao amin'ny IFM tamin'ny volana jona dia tena hita tokoa hoe tena tsy nisy tao jury hoe tonga dia hoe siantifika fotsiny ny mpitsara zany fa tena nivelatra, misy ny journaliste, misy ny tompona société, misy ny olona izay efa niatrika fifaninanana tamina sehatra hafa, zany hoe tena hita teo tokoa zany hoe tena satria araka ny teneniko izay hoe be dia be le discipline le taranja ny faninana teo dia mba tsy hisian'ny tombo sy ala hoe ty olona ty mahafantatra kokoa an'ity olona ty na hoe ohatrohatran'izao dia tena amin'ny sehatra maro samihafa mihitsy zany ary mino fa ohatr'izay ihany koa izy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay indrindra dia any Dakar Sénégal no anaovana ny fifaninanana ka hitantely no hiaro ny vonina im-pirenena manoloana ireo firenena 20 hafa hifaninana amintsika. Ny fifaninanana dia ho tanterahana ny 29 septambra ho avy izao any Dakar Sénégal ary firenena 20 izay miteny frantsay. Anisan'izany ohatra raha hitanisa vitsivitsy Suisse, Belgique, France sy ireo firenena vitsivitsy miteny frantsay eto anivon'ny océan Indien no ho hita hifaninana any Dakar amin'ny fotoana io. Ny asabotsy alina teo tamin'ny 21 ora no niainga teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato hiazo any Dakar hitantely. Tonga nanotrina sy nampahery azy teto Ivato ireo namana mpiara-miasa sy mpakafy azy. Efa vonina tanteraka ny vehivavy hiatrika ny dingana famaranana. Tao anatin'izay volana jona ka hatramin'ny septambra zay angamba tena efa afaka niomana dia tsy maintsy vonina moa satria vonina pirenena no entina dia efa niezaka tokoa zahay na teo amin'ny mpiara-miasa na teo amin'ny mpikarakara ny AUF na ny teo anivon'ny fianakaviana no norohevitra daholo dia tena efa vonina hiatrika ny fifaninanana izay atao any Dakar ary hanome izay tratry ny heriko rehetra mba hitondra avo ny vonina pirenena sy ny voka-pikarohana eto Madagasikara. Sady manohy ny fianarany no ihany koa efa mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université n'Antananarivo hitantely. Ny henan-kisoa sy ravitoto izay sakafo gasy no laoka tena ankafiziny. Ny danse de salon sy ny fitendrena gitara kosa no fialamboly ny tantely. Ny afatra moa zany dia voalohany indrindra aloha an'ny mpikaroka hoe sarao ny voka-pikarohana fa aza giazana eny anivon'ny sehatra misy atsika tsirairay avy fa aleo zaraina be dia be ny sehatra afaka hizarana ny voka-pikarohana mba ho hitan'ny olona maneran'izao tontolo izao satria mba ahafahantsika koa zay zany mampiseho fa tena firenena manana maha izy azy ny firenentsika ary tena manana ny resource rehetra izay ahafahantsika manao ny fikarohana eto Madagasikara. Ny afatra ho an'ny mpitondra fanjakana moa dia hoe mba mangataka eny foana ny mpikaroka ny amin'ny fijerena akaiky ny fikarohana eto Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny materiel zany izay hita fa indraindray dia tsy ampy tokoa na eo amin'ny sehatra toy izao ahafahana manaparika ny voka-pikarohana eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena na eto anivon'ny firenena.
tamin'ny asabotsy alina tamin'ny 1 no niainga teto Madagasikara hiazony Dakar Sénégal hitantely mirary soa azy isika malagasy rehetra ary mitrotrombavaka mba ho azony Madagasikara ary voary ny vonina ipirenena amin'izany fifaninanana mataiza 180 secondes izany ny alakamisy izao nanaovana fifaninanana ny Sénégal mbola ho taterina aminao atao anatin'ny fandarina gasy mafoka ihany ny akon'izany fifaninanana natrehan'ny tantely any ivelan'izany fa mametraka ny mandra-piona vetivety tompoko lasy tompoko vavy